2017 ny lieutenant colonel Richard Ratsimandrava tamin'izao fotoana zany no malagasy voalohany nandray na fibaikoan'ny gendarmerie. Raha tantara dia manaja sy mijery an'izany daty foana zany tsika fantatry ny malagasy iray manontolo izay mahatsapa fa mpiatsehatra amin'ny resaka ady sy fandriam-pahalemana ny gendarmerie voalohany, ary faharoa koa dia anatin'ny tantaram-pirenentsika koa zany ka dia raha resisiny raha isaky ny 2 avril dia manatanteraka an'izao hetsika zao ny eto anivon'ny gendarmerie nationale izay saorako manokana satria zao ezaka atao zao dia ezaka fanatonana ny vahoaka malagasy araky ny toromarika ny firenena hoe folo alin-da manadina ny vahoaka malagasy, ary zao ezaka zao dia natao indrindra hampahafantarana ihany koa ny tontolon'ny gendarmerie, ny tontolon'ny asan'ireo gendarme izay fantatrareo fa tena manao ny an'izao zavatra ao amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ady amin'ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananany. Ka dia eto dia makasitraka andreo ny secrétaire d'état gendarmerie izay tsy eto moa izy fa nanita hiraka tampoka amin'ny faritra, ary makasitraka ihany koa ny général commande ny gendarmerie nationale izay manao ezaka ngeza be, ary fantatray fa efa be dia be tokoa ny asa efa vita amin'izany andro tsy fandriam-pahalemana zany, na dia mbola maro aza, na dia mbola maro ireo tranga izay manahirana sy indray eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny, nefa dia azo lazaina fa voafehin'izy ireo tanteraka ny zava-misy ankehitriny.